BEPC andro voalohany no mafisina fiambenana ny toeram-panadinana any amin'ny faritra mena rehetra any atsimo. Nomelohin'ny fitsarana sazy miantona roa volana i Lazara Zafiarson mbola mpiakatra ny mpiaro azy. Jeu vidéo mampanita-tsaina angala-bola sy mahatonga olana eo amin'ny fifantohana dia mila fitandremana ho an'ny ankizy. Politika sosialy fanabeazan'olona ho tompo-toerana no misy ankehitriny fa tsy fanabeazana ho tompon'andraikitra hoy ny Général Ramakavely Désiré. Dia mbola faly miara-banao hatrany tomboky lasy tomboky vavy tonga sao tao anatin'ny fampahalalam-baovao ny KOLO TV sy ny KOLO FM mampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Efa saika mahazatra ny mahita ireny tolo-barotra anaty gazety ireny mikasika ny fampindramam-bola ataon'olon-tsotra. Nanaty adiny mahakasika izany Ilta Asinjo androany. Mila vola maika, tratra ny fahasahiranana tampoka, be no mifatratra any anatin'ny gazety mitady vahaolana amin'ny findramam-bola. Farafahakeliny misy olona 4 na 5 manao dokam-barotra fa afaka mampindram-bola. Zany tsy mamy manakaiky valera le zavatra petraka. Dia mety ohatrina no azo amin'izay ary. Arakaraka le tany zao raha be mila zany tsy mamy ohatrany kanga raha 300 000 zany raha be mila. Ohatrany ahoana 4% dia 5% par mois anay. Dia le tomobile omenanareo daholo ve le lakile sy ny taratasy? Zany daholo tsy nianao reny an'olona reo 4x4 raha sprinter ohatrany daholo. Dia tsy atahorana le izy. Io madama tsy nakeo manambana ny zavatra fa mahita angamba anao variana anao inona aby rehetra tsy hoe voazao nanaovana ny asy eo akory. Manao taratasy tsika? Misy taratasy mazava ho azy atao manoakitra dia vanty abolana reo izay misoratra azy dia misy taratasy apara koa anankiray avalesana azy nakavola dia fotoana nirenana azy dia mitanaray mpamin'ny vola. Dia ohatrany ahoana le taratasy hoe misy an'le hoe 15 millions plus 25% naverina sa ohatrany ahoana? Tonga dia ino miveriny misoratra petra koa zany le somme mondierne. Fa tsy soratana hoe 15 nindrana 15 millions dia tataovana 25. Vola anao dia tsy manan-kery zavatra io fotoana io raha tsy amin'ny fotoana io taratasy ataontsika iny zany izay no misoratra ao. Araka izany, tsy ny vola indramina fa ny vola efa miaraka amin'ny zanany faritan'ny mpapindrana no atao anatin'ny taratasy fifanarahana. Ny fanadihadiana natao no nahalalana fa azo atao antoka ihany koa ankoatra ny fiara, ny entana lafo vidy ao an-trano, ny tany sy ny trano misy titra mazava. Ireo tanora manodim-bola tahaka ity sendrana ity tsy mahatoky loatra ny fomba fifanarahana tahaka ireny. Za aloha tena tsy samanao an'ireny mihitsiny raha amiko manokana mihitsiny satria tena mpanambaka be reny raha reny annonce ataon'zareo anaty gazety reny. Fanambakana saingy rehefa antaratasy dia lasa ara-dalàna no heveran'ny hafa ny tsy fomba fanao ity raha toa ka mahavonjy ihany koa izany ho an'ny sasany. Ny tombony dia izy tonga dia vola eo no eo, saingy mety ho vidiana lafo ihany koa ny tsy fahavitana mamerina ara-potoana ny volan'ny fanarahana. Mandoa an'ilay zana anao zany miantso anao zany rasana tsy fantatro hoe tsy vitan'olo izy dia tonga anao dia manatitra an'ilay zana amin'ny fotony mois. Na amidy le izy dia naram-varotra. Nambaran'ny teny anivon'ny banky fa tsy misy fiatraikany ary tsy misy ifandraisany amin'ny fampindramam-bola ataon'izy ireo eo amin'ny sehatra fehezin'ny lalàn'ny vola sy ny fitantanam-bola ity karazana bizina ity. Ho an'izy ireo tsy faritana mialoha ny zana-bola aloha isam-bolana fa miankina amin'ny valin'ny fanadihadiana manokana atao momba ny fidiram-bolan'ny mpanjifa. Ny banky ihany koa zany dia manana tahanjanam-bola maromaro ka arakaraka ny vola izay indraminy arakaraka ny faharetan'ny famerenana le vola zany dia arakaraka le olona koa zany satria raha olona ohatra mpiasam-panjakana zany dia misy tahanjanam-bola izay natokana ho azy. Araka ny fanadihadiana natao teny anivon'ny banky maromaro teto Andrenivohitra manodidina ny 900 ka hatramin'ny 200 ny zana-bola alain'ny banky. Eo amin'ny lafin'ny politika kosa indray nivoaka ny fonjandroany i Lazara Zafiarson sy ireo namany 7 lahy ny gadra hatramin'ny 4 Jolay farany teo. Sazy miantona 2 volana no azon'izy ireo rehefa nanambaran'ny fitsarana fa meloka amin'ny fanakorontanana fiainam-bahoaka sy ny fidinana an-dalambe tsy nahazoana alalana ary ny famoriam-bahoaka izy ireo fanadihadiana. Nomelohin'ny fitsarana raha Zafiarson laza sy ny namany ary sazy miantona 2 volana tranomaizina ny didiny voaka niaraka tamin'izany. Raha tsy aivina ny antony hampangana azy ireo dia ny fanaovana fihetsiketsehana an-dalambe tsy nahazoana lalana ary ny fanoherana mpitandro filaminana. Afa-po amin'ny valim-pitsarana ny avitra ho an'ny firenena amin'ny ankapobeny ary midika fandresena ho azy ireo ihany koa io didy io. Zavatra nafinaritra fotsiny mivoaka tapaky namana dia izay ny zavatra hita izy. Nafinaritra isaorana mivoaka malagasy, isaorana ny olon-tsotra rehetra izay nanampy tamin'iny raharaha rehetra rehetra iny misaotra ny avitra ho an'ny firenena ny filo nasional no teny
isaorana izary ny solitenany ny lazarazaka sona sy ireo namana rehetrarehetra. Na dia izany aza dia tsy maintsy apakatra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana ambaratonga faharoa izy ireo. Tsy akasitrahan'ny mpisolo vava ny fanamelohana natao tamin-draza Ferson laza. Zay moa zany tsy afa-po tanteraka amin'ilay didim-pitsarana dia anao fampiakarana zany zay, anao appel satria misy eloka ilay izy izay roa volana sazy miantona nahazo azy ireo zay eloka zany zay satria coupable zany izy ny sursis nahazo an'ireo olona ireo ao anatin'ny 5 taona izy zany raha ohatra ka hoe lasa raikitra zany le didim-pitsarana dia ka misy zavatra ataony zany mitovitovy amin'iny dia milatsaka aloha le roa volana zany tonga dia lasa sazy miatra dia avy eo indray zany zay vao mijery indray le sazy mety azo azy amin'ilay zavatra nataony zay. Tsy tazana tetỳ toerana kosa raha Ferson laza tamin'ny fotoana ny voan'ny didiny tsarana azy. Mbola eo amin'izay lafiny politika izay hatrany favoara politika telo lehibe no andrasana amin'ity herinandro ity. Voalohany momba ireo kandida telo heverin'ny mpanara-baovao maro sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena fa sakana ho amin'ny firosoana any amin'ny fifidianana amin'izao fotoana izao aorian'ny alarobiraka amin'ny 30 jolay. Faharoa ny datim-pifidianana izay tokony ho fantatra ny 2 aogositra ary ny firafitry ny CES vaovao izay dininy anteny meran-tetezamita nanomboka androany. Amin'ny alakamisy arivo izao no tanterana ny fandanian'izany anivon'ny CT sy ny CST. Ho an'ity tsy anivon'ny trano maintsy nanosy manoka ny vitsy ireo CST tonga nanomboka ny ady-hevitra momba halalana mahakasika ny CES amin'ny endriny vaovao. Tsy dia olana loatra raha fizerinay amin'ny akapobeany azy ny rehetra raha mifampiresahana etseroa dia hivoaka olany zany le fanapahan-kevitra ato. Ny tena olana ny eo amin'ilay hoe filatsahana sy filatsahana izy delta. Io ny olana satria raha ho avy moa zany ny solitenandry zareo indray amin'ny ity herinandro ity le daty napetrako ireo koa amin'ny 30 juillet 31 juillet dia naray raha araka ny fahalalànay azy raha ohatra tsy milatsaka izy telo dia afaka atao tsara ny fifidianana amin'ny septambra 2e tour amin'ny novambra. Fa raha ohatra ka ilatsaka izy telo fizerinay azy zany dia na tsy isy ny fifidianana karakarain'ny senita raha tsy amin'ny herintaona arakaraky ny fandehan'ny raharaha indray ny tena mpitaona eny. Naray ny fitondram-panjakana malagasy amin'ireo fotoana izao mety hitady vola izy feo mandeha moa toy varotra bois de rose dia mety handefa zay efa no heveriny ny andro rajoelina hatramin'izay hoe législative ny mandeha aloha. Zay zavatra izay nefany tsy hoekeny ny firaisambe pirenena. Eo zany no baraingy hoe aiza ho aiza zany no fandehan'ny firenena tsoatsy. Mikasika ny daty nomen'ireo communauté internationale hoe 31 juillet dia zao no azoko ambara amin'ilay izy. Ny zavatra nataotsika malagasy no mahatonga ny fianakaviam-be iraisam-pirenena amepetra ny filatsako fidiana ataotsika zay. Satria raha afaka ny fanara-tsaina isika, raha afaka ny fandefitra isika dia tsy tonga amin'izao tanjona izao. Ka ho anay zany dia ny fampihavana-pirenena, ny fifanakaloza-kevitra, zay no tokony ho zava-dehibe mba tsy hanaova ny vahiny atsika sahala amin'izao. Etsy andanin'izay andrasana amin'ity herinandro ity ny fahatongavan'ny Ramitany Lamamra komiseran'ny vondrona afrikana momba amin'ny filaminana eto Madagasikara. Ny fahatongavana izay mifandraika indrindra amin'ny fizirizirana kandida telo takiany fianakaviam-be iraisam-pirenena isitona ny filatsako fidiny ato anatin'ny 2 andro. Misy politika mpanabeazana vaovao mamolavola ny olona ho tompon'andraikitra isika. Hoy ny Jenerala Makavely Désiré izay sady mpandalina tantara ny tsy fisian'ny olona tompon'andraikitra no fositra amin'izao toedrara izao raha ny nambaran'ny fanampanazavana. Iny moa nahatonga an'izay savorovoro be dia be teto amin'ny firenena ny famahofao sy ny fandimindimy izay satria voalohany indrindra tsika malagasy tsy mahatoky tena, faharoa tsika tsy misintona lesina amin'ny zavatra efa nisy, fahatelo tsika tena tsy hita mihitsy hoe firaisan-kina tanteraka eo amin'ny vahoaka malagasy noho n'inona noho ny fanabeazana zay tsy araka ny tokony izy mihitsy satria zany fanabeazana zany dia manomana olona ho tompon'andraikitra fa tsy manomana olona ho tompo-toerana fotsiny. Ary zay ny tena olana misy amintsika izao amin'izao fotoana izao hoe maninontsika misavorovoro be ohatr' izao satria tompo-toerana ny betsaka fa tsy tompon'andraikitra tsisy avy amin'ny tenenako foana hoe vahoaka ny maro anisy fa ny olo-pirenena dia vitsy. Zany hoe raha vao miteny olo-pirenena zany mantsy ianao dia olona tompon'andraikitra mahalala ny zony, mahalala ny tokony ataony aiza ny toerany eo amin'ny fiarahamonina etsetera. Zavatra ohatran'izay zany ny fahitako azy ka hoe iaho hoe raha tena te hoe hiala amin'izany krizy zany tsika indray andro any
dia voalohany indrindra ataovy ny fanabeazana atoka olona tompona ndraikitra. Eo amin'ny pejin'ny fampianarana kosa indray ireo ray aman-dreny manohana amin'ny fomba rehetra ny ireo mpiadina no tsikatra teny anivon'ny fohy be mpanadina teto andrenivohitra. Sarobidy izany fanohanana izany raha 4,5 n'ireo mpiadina tetsy amin'ny LMA no sy nanatrika ny taranja malagasy ny maraina teo. Ny fanohanany ray aman-dreny no tena manampy ny mpiadina mandritra ny fanadinana. Manaprofo izany ny fanatrehan'ny Carole an'ireo kambana roa vaviny. Samy nanala ny fanadinana BBC androany Rachel sy Noela ary nanotrona azy ireo ny fianakaviany. Manohana anay foana zareo dia mampahery foana hoe mahereza dia courage foana fa aza matahotahotra izany izy dia rehefa alohany ianao an'ilay taranja dia mila mivavaka tsara alohany anaovana an'ilay izy. Teo amin'ilay mpanoratra sy ny asa soratra dia teo amin'ny famoronan-dahatsoratra dia eo amin'ilay fanaovana an'ilay développement an'ilay malagasy no teo amin'ny sarotrarotra. Vavolombolony Mbola manao révision hatramin'izao? Mamerimberina kely any. Hatramin'ny alakamisy izao no hanohana ny kambana ny reniny tahaka ny androany. Ray aman-dreniny tena aloha izany dia miezaka fotsiny mampafantatra anazy hoe izao ny zavatra ianary tsara ny leçon averimberina dia fitadiana indrindra dia miezaka peritra ireo aloha fa io hita izay zavatra nataony amin'ny valim-panadinana. Misy 50% ireo izay tsy namaly ny antso raha niatrika amin'ny fitaranja malagasy ireo mpiadina izay niisa 53 tetsy amin'ny LMA. Nisy ireo mpiadina nararainy koa nandritry ny maraina ka efa nandray fepetra ny tompona andraikitra. Ankizy anankiray narary maso izany dia tena tsy mahita mihitsy izy raha tsy atao ngeza be ny soratra. Dia ny anankiray indray moa narary efa nikompose ihany izy efa nanao fanadinana izy dia voatery mivoaka loha satria narary. Nahitana vahaolana satria ministera nanao ngeza n'ilay polisy n'ilay sujet. Azo lazaina fa ny BBC ny diplôma farany ambany idirana amin'ny sekoly manomana amin'ny asa-panjakana. Raha niatrika ny fanadinana BBC ireo mpiadina dia misy amin'ireo zaza malagasy no tsy afana noho ny fianarana nisy an'izany. Irafaly no menjana Artodiny Irina Bruno 17 taona izy miasa eny amin'ny tsena Nosy. 17 taona itodiny Irina, efa taona izy izay no nitsahana tsy nianatra intsony. Tsy manana izy na CPE na BBC. Teo amin'ny kilasy fahadimy na ny T5 izy no nidira amin'ny farany farafaran-tsekoly. Raha nanohy ny fianarana izy anefa dia tokony niatrika amin'ny fanadinana BBC izay nanomboka androany. Avy hatrany dia niasa izy noho izany rehefa tsy niverina an-tsekoly teo amin'ny 17 taonany. Sahirana izy nanamaly ny fanontaniany mpanao gazety aza. Nanomboka tamin'ny 17 taona. Dia nanomboka tamin'izay ianao tonga dia niasa? Ie. Tonga dia niasa. Dia inona ny asa nataonao? Mamboly. Inona fa tonga anao hoe nijanona tsy nianatra dia inona kilasy fafiry ianao no nijanona tsy nianatra izay? Kilasy fahadimy. Ankehitriny efa tena zatra mampidi-bola isan'andro ary tsy mieritreritra ny ho avy afa-tsy izay azo anio ity tovolahy ity. Tsy maharesy lahatra azy intsony ny hoe hianatra aka diplôma. Araka ny kilasy dia izany tsy mianatra intsony. Fa mbola te hianatra? Tsy te hianatra intsony. Tiako ny asa amin'izao dia tsy verina hianatra intsony. Amin'izao asan'izao na dia isan'andro aza no anaovana izany dia tsy ahafahany manangom-bola loatra ny vola miditra aminy. Noho izy mipetraka aman'olona, ny akanjo anaovany sy ny filanina dinidinika no mandany ny 5,3 ariary ampidiriny isam-bolana. Araka izany, mihevitra ny hoe efa tody amin'izay nirina itodiny Irina. Mahaloana ny olana sedrainy diraina tany amin'ny faritra Nosy dia nandray fepetra ny tompona andraikitra nandritra ny fanadinana CPE dia nanakorotana n'ireo mpiadina ireo dahalo. Nampitomboina ny tompona andraikitra ireo mpitandro ny filaminana tamin'izany. Tao amin'ny faritra Nosy atsimo andrefa nao Tomatsiatra Moronmany Menabe ary Melaky mba hizotra milamina ny fanadinana dia nametrana ny call center ny tompona andraikitra mba ho fanatsarana ny fifandraisana any amin'ny faritra. Verenan'le ohatrany tamin'ny CPE tamin'ny draina Nosy zany mandritra ny fotoana anaovan'ny mpianatra examen zany dia manafika le dahalo ny ministère ny fampianarana dia ao zany misy ekipa teknika be da be zany dia misy telefona be da be koa zany dia io zany fandray tsy tapaka zany amin'ny draina chef Cisco sy chef de centre rehetrarehetra manerina ny Nosy zany. Asandry zareo zany raha misy problème teknika zany
dia tonga dia vahana par téléphone zany le problème zany. Ohatra tsy ampy kely zany isan'le sujet na misy maizina zany amin'le sujet zany tsy voavakin'le zaza zany dia ao amin'ry zareo zany misy sujet zany mivelatra dia momba ny vacation ny taona 2024 ho an'ireo mpampianatra indray dia efa misy ny fifampiresahana eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mba entina hamahana ny olana. Voasoroka ara-potoana ny zava-doza tetsy Ambodivohitra raha tratraoriana minitra vitsy dia mety nihitatra hatreny amin'ny fitaovan'ny jirama mifefy eny an-toerana ny afo avy amin'ny trano fivarotana efatra teny an-toerana no maly atoandro antapitrisany maro kosa ny vahavoazan'ny fanadihadiana. Efa nandady tamin'ireo taribia herinaratra ny afo ny tonga mpamonjy voana ho maly atoandro teto amin'ireto toeram-pivarotana teto Ambodivohitra reto. Efa 10 metatra miala eto no misy ny fitaovana fampitomboana vaika herinaratra ny jirama izay misy ny antsoina hoe courant à haute tension. Raha sanatria nihitatra ny afo dia mety ho zava-doza no nitranga. Inona ny zava-nisy tokony ho tamin'ny 12 ora? Nirehatra ireo toeram-pivarotana sy trano fonenan'ny mpivarotra teto Ambodivohitra. Minitra vitsy dia 4 ny may. Tsy fantatra mazava ny atombohan'ny afo. Be ny fahavoazana raha ny zava-nisy tety. Nem bebe anay be dia be nem bebe anay zao tele lecteur fanjina rehetrarehetra be dia be mihitsy ny entana dia ny nahy koa tao ambony. Nisy fotoana namoahana asana namoaka tsy zanako ary saika amay tao io. Atapitrisany maro ny fahavoazana. Zara raha nisy afitra ny entana tahaka reto kodiarany reto. Iray amin'ireo niaram-boiny ity lehilahy ity tampoka tsy nisy ny etsehana ny fiparitahany afo raha ny fanazavany. Zavatra niseho zany dia fahamaizana trano avy eo ambadika anay ao. Fa tsy haiko navokatra ny aminy fa zay operin'ny sakafo no nahita ny zavatra ohatran'ny donaka dia nazanona moa zany ny vary ngamba hitan'ny masonareo ngamba nandeha nakasary teo ngamba ny vary ngamba dia mbola miparitaka ambony latabatra eo ngamba hitan'ny masonareo tsara reo. Saika hitoviany toeram-pivarotana amin'ny fanolo-bodirindrina eto amintsika ny tsify sy ny fitaovana haro hafa amin'izy ireny. Ny fananana azy ireny izay ahafahana misoroka no mampiena ny fahavoazana tahaka izao. Trangam-piarahamonina iray kosa hita tao anaty tatatra ny nofo mangatsiaka ny iray mpianakaviana iray efa zokiolo ny maraina io tetsy Andranomena nahitany fianakaviana azy velona farany nitondra vola nivoaky ny trano andeha karakara famadihana ny sabotsy farany teo tsy fantatra mazava ny antony nahafaty azy fanadihadiana teo amin'ny sary ny Tojo Ramboatina. Olana teo amin'ny fahasalamana sahasomparana namoizan'ity zokiolona ity ny ainy mbola baraingo io tato anaty tatatra ny nofo mangatsiaka no hitan'ny mpandalo androany maraina. Fa izy zany nandeha tamin'ny sabotsy izy andeha ho any ambanivohitra. Andeha ho any ambanivohitra izy dia verina andro amin'ny maraina izy no tokony verina. Tsy misy zavatra misy tany karakaraina any. Tsy manana aretina izy. Rehefa misotro. Mety ho alikaola ve na vo azy, mety ho fianjarana vokatra izany sa mety ho aretin'ny fahaterana. Manakaiky ety amin'ny manodidina ihany tokantrano sy ny fianakavian'ity iray mpianakaviana ity. Vetivety dia tonga teto ny vady aman-janany rehefa nampandrenesy ny mpiara-monina. Tsy nahitana diandratra na dona mafy ny vatany raha ny fitantaran'ny vadiny sy ireo nahita azy izay samy mbola tao anatin'ny alahelo mafy vao nahita azy io maraina io. Fandehanao famadihana tany ambanivohitra ny nentin'ny alana io dia vola 10 mihitsy ny nentin' io niala tany an-trano. Dia zavatra mombamomba anazy rehetra ve mbola hita tany aminy? Tsy kara-panondro ny any an'ilay sakosy netiny dia tsy haiko raha ny bisikileta ny any na izy ny bisikileta tsy hitako. Zavatra hitanay teo zany telefônina sy vola dia fa le bisikileta moa zany nefa mipetraka teo antsisiny teo dia nanday ny polisy dia fa polisy. Efa nandalo teto ny polisy ary rehefa avy naka ny mombamomba ilay maty dia lasa. Ny olona no nandrakotra lamba fotsy azy teto mandra-pahatonga ny BMH akan-drazana. Mampametra-panontaniana ny hoe fangamo rehefa misy fahafatesana tsy voazava tahaka izao tsy tokony hisy andreny antsoina hoe périmètre de sécurité irony na farafaratsiny polisy siantifika mandinika ny razana. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy mbola mitsahatra ny ady-hevitra momba ilay tany nokasain'ny mpitantana ny université teo aloha anaovany ilay tetikasa golf international. Mbola nampiakapeo ireo solotenan'ny mpianatra na mpiantso mpanao gazety teny Ankatso androany. Tranga izay efa nitondran'ny tompona andraikitra fanazavany tamin'ny herinandro lasiny fanadihadiana. Tsy mbola milamina ny sain'ireo mpianatra momba ny tany nahaberesaka teny amin'ny anjerimanontolo tato ato. Toy ireo tany université nisy nanoritrano hatramin'ny taona 2014.
tokony ho an'ny université ary raha misy ny tamin'mpanjakana hoy ireto mpianatra ireto eny amin'ny manodidina na dia efa misy foto-drafitr'asa aza dia takian'izy ireo mba tena hazava fa tokony ho an'ny zana-bahoaka ihany. Ataovy toeram-pianarana sy laboratoire satria ho an'ny zana-bahoaka tompoko no angatanay fa tsy ho an'ny mpanao terrain d'école, tsisy intérêt anay amin'ny resaka terrain d'école. Ka aminay dia tsy azo ekena velively tompoko ny hanomezana tany ny université na dia domaine public ary io ho an'olo-kafa fa efa hoe ho an'ny fampianarana sy ny fikarohana dia ho an'ny fampianarana sy ny fikarohana ary ady hatramin'ny faran'izay. Ny hanomezana ho an'ny université an'ireo tany fanlanana ankehitriny araka izany no ambaran'ireto mpianatra fa tanjon'izy ireo. Efa nitondra fanazavana mahakasika izany ny tompon'andraikitra tamin'ny herinandro ambony io. Ny tany dia misoratra amin'ny fanjakana malagasy fa tsy misoratra mihitsy na amin'iza na amin'iza ary ny affectation mazava ho azy fa tsy ho azo amidy fa ireo karazana tany izay ny tany saina teo ireo izay tafiditra ao anatin'ny domaine privé de l'État izay natokana izay mahakasika manokana ny université an'Antananarivo dia affectation no sahaza azy. Ny filohan'ny université teo aloha nanao fangatahana io tany io anatanterahina ilay tetikasa izay tetikasa ny université tamin'izany fotoana izany. Tetikasa izay tsy eken'ireo mpitantana ny anjerimanontolo amin'izao fotoana izao. Ny savorivory ny tokantrano misy 50 amina trano misy 20 dia tsy avara-tetezana pita-tafika androany noho ny fisian'ny didy fandrafana ny tranon'izy ireo izay tokony ho tanterahana androany fanatediana. Heritaona lasa izay no nisiana teratany sinoa iray nividy tany mirefy 380 tao amin'ny fokontany avara-tetezana komina pita-tafika. Tany izay aoriana trano maromaro miorina amina tamin'mpanjakana mirefy 250 manamorona ny arabe. Manana ny taratasy rehetra mahakasika ilay tany ilay teratany sinoa saingy mikasa ny hitatra ny tany amin'ny tany misy ireo trano. Ny zoma lasa teo no nisy ny didim-pitsarana manala ireo mponina ao an-toerana androany. Tsy afaka hoe anao fepetra be inona fa dia nataonay zany mba tsy hisian'ny korotana dia tsisy mipetraka tao an-trano aloha ny olona efa hatry ny alina dia teo amorona arabe ny natory. Efa misy ireo dingana fangatahana ataon'ireo mponina amin'izao fotoana izao. Amin'ny sanambaratonga rehetrarehetra zany efa nanao fangatahana tany amin'ny domaine tamin'ny topo hatrany amin'ny commune ary efa vita reconnaissance izy efa nidina teo ny fivondronana na ny greffier sy ny mpitsara efa nidina teo. Zareo ary ny tamin'ny andro nidina ny mpitsara teo na nytaliana hoe hatraiza avy ny taninareo tsy fantany. Tany nividin'ny volana ve dia tsy tokony ho fantany hatreto ka hatreto. Raha nanontaniana ny mahakasika io raharaha io anefa ny tompona ndraiky mpahefana tao an-toerana dia nilaza fa tsy mahafantatra na inona mahakasika izany. Izay tsy nahazo filazana dia tsy nahafantatra mahitsy ny anton'izany fandravana izany. Tsy nisy taratasy mihitsy tonga taty aminay tsy nisy filazana tonga ihany koa taty dia tsy fantatra ina ny fisiny ary. Tsy nisy mponina ny tonga ny taraina mihitsy teo na ray ary aloha. Fa ny fisavorovoroan'ny olona teo fotsiny nahafantarana hoe misy fandravana trano ao. Ny afary malagasy araka izany no manampy ireto mponina ireto amin'ny dingana rehetra arahin'izy ireo. Tany 360 an'ilay sinoa zany ao tsara mihitsy azo marinina fa fitarainana rehetra zany dia nalefa ny filohan'ny tetezamita ny ministère ny fitsarana, ministère ny gendarmerie pirenena, ny procureur général, ny gendarme eny Fianorivo, gendarme ao Pita-tafika, gendarme rehefa reo tompona ndraiky mpanjakana aloha zany nampahafantarina izay rehetra izay dia prov zany androany fa hoe tsy mandady didim-pitsarana reo olo reo aloha dia nakato ny trano rehetrarehetra ny fokon'olona nanao andreo fa tsisy huissier teo. Efa nanatsara ny tany ireto mponina ka manana zo angataka izany saingy ny lalàna irery ihany no afaka mametra ny mahakasika ity tany ity. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray hiatrika ny kanina 17 atsy Afrika Atsimo ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina lavalava sokady zandriny. 420 mirahalahy no mandrafitra ny ity ekipa ity hiatrika ny Namibia ny Afrika Atsimo ary vonona ny hiaro tanteraka ny vonona pirenena izy ireo na dia enjana zany fiaonana voalohany. Hiatrika ny kanina 2013 izay atao any Afrika Atsimo ny 15 makety Madagasikara eo amin'ny sokady junior ny 2020 ka hatramin'ny faharoan'ny volana septambra ho avy izao. Fantatra tao anatin'ny izany fa ny ekipa Namibia izay voalohany ifandonina amin'ny 15 makety Madagasikara izay faefatra tao anatin'ny ity vondrona ity ary arahan'ny ekipan'ny Zimbabwe ikatroka kosa ny ekipan'ny Kenya. Ny junior zany dia misy coupe du monde
isa-taona ary tsika tafitro anatin'ilay groupe amin'izao fotoana zao zany hoe raha ohatra tsika zany ka champion eo zany amin'ity champion d'Afrique groupe zany dia manao coupe du monde amin'ny 2014 fa ny taona fotsiny zany miakatra U20 au lieu de U19 zany dia miakatra U20 zany zany hoe le champion tam'ity zany na dia feno roapolo taona raha dia afaka mbola mandray anjara amin'le champion du monde amin'ny 2014 ary ny amin'ny 2015 moa raha sitrapon'Andriamanitra ilay hoe ho atao eto amintsika zany ny anina dia efa fanomanana ihany koa zany io coupe du monde junior izay atao eto amintsika amin'ny 2015 io izao regroupement ny junior zao. Nao fitsapana efatra no efa vita maki junior ireto amin'izao fotoana izao. Teo amin'ny fiaonana tamin'ny 15 flesana ny boakely manohatra, ny teo amin'ny Coopera na raha ny fandonana teo amin'ny GSTA ary nofaranana tamin'ny ekipan'ny Besetroka na ny Semino. Amin'io herinandro ho avy io dia ifandona kosa amin'ny ekipan'ny Kosfa ny 15 makity de Madagasikara eo amin'ny sokajy junior izay. Ary aoriana izay dia isany koa ny lalao fitsapana izay ikatrohany amin'ny 3FB ary hofaranana ny fandonana amin'ny Coopera izay rehetra izay dia fa tsara homana na ara teknika na taktika ihany koa indrindra moa fa ny ara-tsaina ireto ekipa junior ireto. I Ken Warfa kosa no nibata ny amboara tamin'ny sokady zokiny nandritra ny fananana rally virtuel tetsy amin'ny Palais des Sports ary Lionel no nibata ny amboara tamin'ny sokady zandriny. Nienjana ny lalao efa nampozina ihany nefa raha nivaly ny fananana ny andindiny. Tamin'ny sabotsy lasa teo no nitanterahana tetsy amin'ny Palais des Sports ny fifaninanana rally virtuel no karakarain'ny FMMSAM tafiditra anatin'ny dingana fadimy adiny izay ho tompon-dakan'i Madagasikara fifaninanana izay nahitana mpandray anjara miisa 2 manomboka amin'ny 20 taona mandrapahatonga amin'ny 10 taona zany zao ny olona miaraka milalao ao anatiny ao. Ny dingana zany dia 118 km de spécial araka amin'ny roapolo izy io nozaraina section anakienina. Raha i Ken Warfa no mitana ny laharana voalohany vonjimaika eo amin'ny filaharana ankapobeny amin'ny championnat dia mbola nibatainy indray teto ny amboara tamin'ity Indien fadimy ity. I Mathieu kosa no teo amin'ny laharana faharoa ary Noriza ny fahatelo. Somary sahirana daholo ngambany tamin'le météo satria nisy orana le lalana dia somary nisy problème daholo le concurrent. Mbola mety aloha fa misy partie ana lalana tsy dia mety loatra amin'le tomobile dia miezaka micompenser amin'le lalana hafa fotsiny. Raha eo amin'ny sokady zandriny indray dia i Lionel no nahazo ny laharana voalohany, izy ihany koa no voalohany eo amin'ny filaharana vonjimaika amin'ny championnat eo amin'ny sokady misy azy. Ohatran'ity sarotra fa ohatran'ny glisaka fotsiny lalana fa mety ihany le izy. Inona ny tana mbola point faible amin'azy? Mbola te atako fa matatahotra. Marina fa manomboka 12 taona dia efa afaka mandray anjara amin'ny fifaninanana amin'ny hazakazaka fiarakodia ireo ankizy raha mahazo lalana avy amin'ny iray aman-dreniny. Amin'ny volana septambra izao kosa ny dingana fahenina amin'ny rally virtuel. Ny jeux vidéo tsy ny ankizy ihany fa hatramin'ny tanora rehefa fotoana toy izao dia mamonjy ny toerana filalaovana azy ireny. Maro ireo mpiala sasatra no tsy manaiky raha tsy milalao jeu ary mafatra mandany vola mihitsy ary amin'izany. Ilana fitandremana ara-pahasalamana ihany koa nefa ny fitiavana ity karazam-pialam-boly iray ity na ho an'ny ankizy na ho an'ny tanora fanatediny inalsosombiniaina. Ny adolan-tseto sy ny tanora hatramin'ny ankizy samy mpanjifa itony toerana filalaovana jeux vidéo itony. Ety Akatso ankizy ny atsasa manilan'ireo tena milalao, maro ihany koa nefa ny tanora mpianatra Akatso milalao izany. Tanora Akatso zany tena mpilalao eto dia ny ankizy kely. Amin'ny vakansa ve betsaka ireo ankizy kely? Betsaka ny ankizy kely. Ny laniny eo amin'ny betsaka indrindra misy 15,000 eo, raha ela indrindra raha betsaka indrindra. Fa raha ohatra hoe teny akaiky indrindra eo amin'ny 10 minutes misy manao 5 minutes ary. Ho an'ny ankizy manokana, any amin'ny ray aman-dreniny izy ireo no mangataka ny vola ilalaovany. Amin'ny ankapobeny, 10 minitra eo ny fotoana hijanonan'ny ankizy milalao eto. Saika isan'andro zany amin'izao fotoanan'ny fialan-tsasatra izao ary manodidina ny indroa isan-kerinandro kosa rehefa fotoam-pianarana. Isaky n'inona ianao manao jeu? Isan'andro. Dia rehefa mianatra? Dia
rehefa le mirava arivo fotoandro dia iza manome volan'lahy dadanay dia ohatrinona eo zany lahy atsasakadiny dia ohatrinona zany atsasakadiny 30 minutes enjato saika isan'andro zany amin'izao fotoanany fialan-tsasatra izao ary manodidina ny indroa isan-kerinandro kosa rehefa fotoam-pianarana. Arakaraka ny alehibe na ny ankelin'ny écran ampiasaina ny tokony hanatonana na hanaravirana ny écran. Mazana raha ho an'ireo écran fampiasa isan'andro toy ny fahita lavitra na ny solosaina tsotra, tokony ho 2 metatra ny halaviran'ny fijerena azy. Raha kely toy ny tabletta sy ny finday kosa dia tokony manodidina ny 2 metatra latsaka no hijerena azy. Mamizana sy mahamaina ny maso anefa ny fijerena écran maharitra loatra na dia tsy misy aretina manokana teraka izany aza. Raha ho an'ny ankizy kely zao ohatra tsy tokony hijery maharitra plus de 20 minutes ohatra fa tokony 20 minutes dia maka aina kely ohatra hoe manao zavatra hafa. Ho an'ny olona miasa birao indray ireo mijery maharitra iny tsy afaka hoe tsy asa ianao après 20 minutes fa miasa eo foana fa ohatra hoe manao mijery ao anaty écran ianao ohatra dia mila mijery lavitra kely ohatra lefa lavitra kely no maso mirelaseany mampitsotra ny oza-maso dia miverina ao anaty écran indray avy eo dia manao an'izay matetika rehefa matsiaro vizana. Mety hiteraka fiakinan-doha, mety hitondra ny amin'ny fakapanahan-galabola ary mety azahoana naman-dratsy vetivety sy olana eo amin'ny fifantohana ny fanaovana itony karazana lalao itony ka mila fanaraha-maso ny ray aman-dreny amin'ny andavanandro, indrindra fa ny ankizy latsaky ny 12 taona. Ilaina ny mihinana sakafo ara-pahasalamana dia ireo sakafo betsaka vitamina assez mba mitaiza bebe kokoa ny maso. Ny lafin'ny kolontsaina kosa no entsika mamarana ity fampalalam-baovao ity. Ny hira gasy ny andohalo isaky ny alahady no fotoana efa manomboka betsaka no miakatrena mijery izany. Somary niavaka ny omaly tarika efa fantadaza no niakatra ny lapa. Ramilsona Besikara feno arivo sy Razafy Mahandry avy ao Sahavato be anjato ny maro ny mpijery malagasy fahiny. Fanadidiny Fabrice Tatsirisy. Isaky ny alahady tolakandro no mifampitony eto amin'ity toeran'ity ireo mpankafy hira gasy. Ao nefa lazon-dazana, ao ireo maintsy volo, ary eo ihany koa ireo mbola bitika. Tsy ny teratany malagasy irery ihany mamonjy karazan-danonana tohitoiny, fa ireo vahiny sendra mandalo dia mba mankafy ihany koa. Tarika roa no mifanandrina eto isan-kerinandro. Omaly dia ny tarika Ramilsona Besikara avy ao Feno Arivo sy ny tarika Razafy Mahandry avy ao Sahavato be no ny aona teto. Ho an'ireo tanora sendranay dia saika ny fananarana sy ny fifehezana voambolana malagasy no tena mahasarika azy ireo amin'ny hira gasy. Ny antony tsara kokoa ny hira gasy no le hiran'ny vahiny sady misy teny hay. Mahafinaritra amin'ny hira gasy misy fananarana, misy karazana toeteny maromaro mbola tsy faheno. Dia tena mahafinaritra zany izy, tena nandray lesona mihitsy zany mijery an'izy teo. Isan'ny fotoana tena andrasan'ny maro ihany koa nefa ny kabary sy ny fampisehoana kingana amin'ny fandihizana. Araorakoraka lazaona grady ny saona ny lasa generady. Aralajajaona lazaona tokantrano ny fandehorano no sarimboany. Araka ny lovatsofiny dia efa tany amin'ny vanim-potoana fahampanjaka no nipoiran'ity karazan-kolontsaina ity ary izao izy mbola mitohy mandrak'androany izao. Ary moa ve tsy hira gasy amin'ny endriny vaovao ihany ny zavatra hita amin'ny kolontsaina ankehitriny. Ohatra amin'izany ny atsondry zareo mpiangaly mozika rap hoe clash na punchline. Dia iny ihany koa no entina mamarana iny fampalalam-baovao iny mbola misy hatrany ny Laratarby 034 07 888 02 ahafahanao mampita vaovao aty amin'ny sampana fampalalam-baovao ny KOLO TV sy ny KOLO FM. Dia iny ihany koa no entina mametraka ny veloma ho amin'ny raha-pitso indray tompoko.